akory ranandria, akory lahaly, salama tompo, iroso amin'ny akom-baovao nisongadina teto Madagasikara avy hatrany ary isika. Momba ny zanaky ny Filoha Rajoelina Roalahy no fakafakaitsika anio. Efa niresaka ny momba izy ty ihany ary nanaitra amin'ny malagasy Zokobe Flery tao amin'ny fandaharany nandritra ireny fivorimbeny seho teto Madagasikara ireny hoe inona marina no andraikitry ireto zanaky ny filoham-pirenena ireto amin'ny raharaham-panjakana, satria dia hita na deradera mihitsy teny avoaloha rehefa nandray ireo vahiny manakaja saina sy tonga nanontsona ny fivorimbe iny ny tao an-dapa fa ny zanany lahy dia mahafehy tsara ary mahasolo ny asan'ny praiminisitra tsay. Ka raha ny praiminisitra no tokony hitrena ireo vahiny teny ambaravarana dia ny zanak'Andriamatoa Rajoelina no nandray ireto vahiny manakaja sy nampandroso azy ka nitondra azy ireo tany amin'ny efitra fandraisam-bahiny misy niraina. Zany hoe tsy misy rafitra manaraka fenitra na ambaratonga intsony eny amin'ny lapam-panjakana eny, na ilay antsoina amin'ny teny frantsay hoe protocole, fa dia ny Filoha Andry Rajoelina mianakavy ihany no manao ny fandaharana asany. Tsy mahagaga raha teo zany satria dia idirany sy sahan'ny filoha avokoa ny fitantanana ny raharaham-pirenena, super president. Kanefa dia izao iaraha-mahita izao ny vokany. Madagasikara ny firenena mantsa indrindra eran-tany. Ny praiminisitra tsay kosa dia volariary be, tsisy landra ny fahanarana fotsiny. Dia io anaderadera tao amin'ny pejy ofisialy ny fiadidinan'ny repoblika ny sarin'ny Arena, nandray ireo vahiny manakaja maro tao iavoloha, avoravo ery ny filoha sy ireo manodidina azy amin'izany. Dia izao indray vao omaly no omaly niaraka tamin'ny ministry ny fizahantany tany Dubai indray ny lamatoan'ny Andry Rajoelina hanaso ny fiaraha-miasa momba ny fampiroboroboana ny fizahantany eto Madagasikara. Sary ofisialy mihitsy no maneho izany izay eo akaikin'ny ramatoa minisitra. Inona moa no idiran'ity zananyity amin'ny fizahantany eto amintsika? Sa kosa tsy manana kompetansa sy tsy mahafeny asa ny ramatoa minisitra ka mila ny conseil avy amin'ny zanaky ny filoha ity? Dia ireny hita tamin'ny fandevenana ny Papa Fransa ireny koa, ny voalaza dia hoe solon-tena nivoaka malagasy no antony nandehanany tany, nefa dia hita tamin'ny sary fa tany koa izy roalahy zanany. Dia mino ve isika fa volan'ny dada Sineny no atao saran-dalan'izy roalahy? Tsy hoe dia faly manatsikera be fahantany zahay eto amin'ny Dag News TV fa mijaly loatra izay malagasy. Kanefa nareo mianakavy mampiseho aminay fa tsy misy rarahinareo kely akory izay mangiry firy sy mandro anay. Ansehonareo fa mety be ny anareo, kanefa dia amin'ny anaranay malagasy ireto no mampanankarena anareo ao an-dapa ireo e. So dia iverinanao fitondrana andrina ary ny Filoha Rajoelina ka dia efa oman'ny sahady ny mpandoha.